eny Andriamanitra rainay io feno fifaliana ny fonay matoa atao tonga eto amin'ity toerana ity izay manakavy kely misaotra ny mpanokonao nanokatra ny teny mamafy ny teny ny mpitandrina koa izay namofomofy zavatra tokony ambara rehetra mety aminay reto ane mety manana ny hoe ao anatin'ny fo mihetsika ao anatin'ny fo ndraindray tsy za ifinahana aminao zany Andriamanitra zay mareny mpianakavy misahana ny zavatra rehetra ao anatin'ny tokantrano ninonina ny zavatra ka dia mametraka n'izany eto am-pianakavy tokoa raha ohatra nisy tsy mety natao ny tsara inefony ianao dia Andriamanitra be indra fo dia Andriamanitra be fikatra kanefa ny dia lehibe sy matalanjona ny zavatra ataonao amin'ity toerana mahafinaritra ity zay mianakavy vadiny sy ny fianakaviany fiovana na olo lafa koa dia feno fifaliana satria araka ny teniko teo Andriamanitra be fitiavana ilay ka ny zavatra rehetra ataonay mety ninonina hatramin'ny kely hatramin'ny lehibe ninonina ataonay na ny zavatra ampidirina eo anatin'ny vavanay dia tsofinao raha jerevihay mba hanam-pifaliana hanam-pitiavana fa zany tokoa ny zanak'Andriamanitra mametrahana koa dia tsofiny resaka fa ianao mahafantatra ny tsirairay ambininao ny tsirairay na ny mbola eny an-dalana na ny manatrika na ny vady aman-janaka tsy mbola eto koa ary dia ampianao ny zahany Andriamanitra misaotra nao ny zavatra rehetra ataonao anay sy ny mbola ataonao anay ka amin'ny anaranao Jesosy mangatahana izao vavaka izao amen.